azontsika tsara ny famonjena satria ty resaky ty efa être kristika am'izay ny resaka efa nateraka indray iadama sy eva tompoko reto ihany azonareo ny olona adamika any masikôry ihany fa ny olona adamika tsy misy an'ity ity le nateraka indray mazava zay no important tsy maintsy n'insiste koa le filazantsara teo satria olona tokony mahazo filazantsara olona efa nateraka indray zay zany a resaky eto ao a itsika taditsany ty resaky ty itsika raha vo mino le asa famonjeny kristy teo de vovontsitsika vovontsitsika ary tsy mety very ny famonjena tompoko tena zafady amle olona miteny hoe mety very ny famonjena fa tsy mety very ny famonjena rehefa mino ny asa famonjena io nareo ho azavaiko satria ao anatin'io a azavatsara amitsika le izy fa ity kosa anazava amitsika hoe ohatry ny ahoana ny fiainana an'io famonjena io eto tany ohatry ny ahoana io satria mila iainana io eto tany ny fanontaniana mipetraka de fa maninona ny vovonjy nefa maninona ny mbola manao an'izao maninona ny mbola ohatrany mbola manota fa maninona ny mbola manao andry fa maninona manao andry fa maninona no ohatran'ny être charnel fa maninona no mbola manao fisainana ohatran'izao fa maninona le question rehetrarehetra hoe fa maninona no voavaly ao anatin'ity raha tena kristianina am'izay tsika nyresaka eto a tena kristianina am'izay ny resaka fa ity raha vo tsy kristianina tsy azo ty resaky ty mihitsy satria lasa itsivadika lasandray zavatrafa izy eto rehefa nateraka indray ny olona zava-le no raha afaka mivety rehefa nateraka indray ny olona de lasa misy an'ity izy misy an'ity esprit ty izy fa ny olona adamika dia ireto ihany de mazava amitsika fa raha ireto ihany ny afaka mifandray amin'andriamanitra za tsy afaka tsy afaka tsy maintsy misy esprit anao zay vo afaka mifandray amin'andriamanitra ok a ny olona adamika ireto de zao nefa ny olona adamika corsiam de mbola tsisy esprit izy de be deabe ny aompenkonana ny ohatran'izany mbola ireto izy mbola adamika izy fa mbola tsy entre kristika satria mbola tsy nolesa famonjena izy de ato izy no mitady an'andriamanitra de rehefa ao izy mitady an'andriamanitra tafavoaka ao izy sa tsy tafavoaka ao nandeha mampilohany ana namanapafany nefa tsy tafavoaka ao izy zay koa ny ataon'ny occultisme janony eto izy de ezaky izy ho lasa tonga esprit fa tsy possible izy ho lasa tonga esprit satria miakatra izy miakatra miakatra ao zavaky io tsika rehefa avy eo de plafone izy tsy tonga ho esprit mihitsy izy nao vitanao veny anazava am'izay atsika natao être adamika sy ny être kristika ina natao être adamika magataka madina am'se concentré kely fa ty important be ty any tamy voalohany andriamanitra any amy genesis de zao ny teneninao tsika amolona olombelona tahaka ny endrikitsika tsy elem de lasa andriamanitra namorona olona tahaka ny endriny hologramme ny tena mahadika an'le izy zany fa tsika zay mahihany hologramme mitovy amy hologramme le izy dia olona tahaka ny endriny gloire koa c'est présence de Dieu zany tsy esprit de Dieu io a io tena afangaron'olona foana fa tsy esprit de Dieu io fa gloire de Dieu de rehefa avy namorona an'iny izy a fa azony mifandray amitsika olombelona de lasa izy naka de ozy izy hoe ary naka vovotany izy naka vovotany izy de rehefa naka vovotany izy de nataony olombelona dikany hoe adama de terre rouge na faharatsina mo zany tena dikany faharatsina naka an'io terre rouge io izy a de io no lasa corps volavolay no lasa corps ary rehefa avy eo dia nasiny fofonay souffle nasiny souffle de nasiny souffle io iadamy io misy esprit eo sa tsy misy tsisy esprit eo zany hoe adama rehefa talohan'ny nanota de teo ivelany misy présence de Dieu gloire de Dieu ny vatana tany ary ny amany lay souffle de Dieu zay adama fa rehefa avy eo a
re aveo kosa am'izay a nanoty Adama ary rehefa nanoty Adama de niditra ny ino ty ota ary niala ilay gloire de Dieu de miboridana izy mazava tsara niala le gloire de Dieu de miboridana izy ary niditra taony ota déconnecté tafasaraka tamin'Andriamanitra niala ilay présence an'Andriamanitra io Adama ary io condition an'Adama io no niterahany ny setona de io condition an'Adama io tsika menakavy rehefa vo teraka zava-tsara am'izay zay no atonga hoe mpanota isika mpanototsika Jesosy Kristy rery tsy ohatran'io satria inona ny antony Jesosy Kristy rehefa tonga tsy taranaky Adama izy satria ny linie de avy amin'ny ray zany no mahatonga no mitarika linie de ino no transmettre en péché fa i Jesosy Kristy rery a no tsy olombelona ny ray izany hoe Andriamanitra donc tsy nandovan'io tsy nandovany ty izy tao amin'ny Adama il est le premier être humain tsy mpanota zay no mahatonga anazy hoe tsy mpanota satria izy premier être humain tsy nitovy tamin'ny Adama deuxième Adam ohatry ny ahona kosa raha ny être kristika io i Adama de rehefa nino ny asa-pamonjena nataon'ny Kristy am'izay nareo dia voavelany amikareo taloha ankehitriny aroavy de rehefa voavelany amikareo de miala lay péché miala lay péché miala lay otafototra mazava miala iny otafototra iny manomboka eo nareo lasa natura tsy mpanota intsony natura lomdesako ny olona zanak'Andriamanitra le olona tsy mpanota mety manota izy fa izy tsy mpanota samy hafa be mantsy zay azonareo samy hafa ny atao hoe mpamily fiara sy ny hoe mamily fiara ao a azo ntikany a za mamily fiara izanahy fa za tsy mpamily ny asa ny zanak'Andriamanitra tsy mpanota fa mety mbola manota mazavaka efa manina izy mbola manota déconnecté niala lay péché aloha voalohany indrindra de rehefa niala lay péché dia lasa nisy esprit izy am'izay nateraka indray ao anatiny nareo raha nahita neny Adama manodidina anazy teo amboniny fa neny ny être kristika ao anatiny samy hafa be fantarareo maninona zay ny justifie ny mivavaka nandray hoe mety very ny famonjeny ny antony tsotra ohatra amin'ny mpanjaka Saoly a ozy izy rehefa nidongy mpanjaka ny zanak'Israely de zao zavatra nitranga nomen'Andriamanitra mpanjaka izy de ozy izy hoe ahoara fa ataoko eo aminy ny fanahy de rehefa nataon'Andriamanitra teo amin'ny Saoly ny fanahy i Saoly mpanjaka tsy ohatran'ity fa i Saoly mpanjaka ohatran'ity Mosesy ohatry ty Davida mpanjaka ohatry ty fa saingy nisy fanahy temporairement teo amboniny mazava amitsika satria tsy nateraka indray de rehefa ny désobéir Saoly de le présence de Dieu iny fotsiny nalany teo amboniny mazava aminareo ve fa ny être kristika tsy eo ambony ny fanahy fa ao anatiny ary io lay teny an'ny Paoly hoe nanaovana tombo-kase anareo izy izy tamin'ny andro ho amin'ny andro fanafotana tombo-kase zany scellé de alay voatran'ireny anina scellé reny scellé tsy mihetsika antsony io ary lasa io no identité atsika ary farany tsy vitan'ny ao anatiny fa ny présence de Dieu ihany koa manodidina atsika ny olona mpanao occultisme mahita an'io resaka vibration sy katran'izany a ny olona rehefa être kristika de hitan'ny hita io
ity hoe misy zavatra manodidina anazy. Rehefa olona samy lalao spiritisme dia mahita an'io a, hitany hoe misy fotsifotsy manodidina anao. Hita io any amin'ny tontolo ara-panahy. Zay ny atao hoe être adamika sy ny être kristika. Iresaka amin'izay ary tsika hoe ohatry ny ahoana exactement izy io. Mizara telo zany izy io. Voalohany indrindra ny corps, dia ny âme, dia ny esprit. Mbola averintsika foana fa ty le nateraka indray a. Ato tsika aloha no mitodika, ty le nateraka indray. Ity no ahafahana mifandray amin'Andriamanitra. Ary ity tsy hita maso. Tsy hita maso io. Ity le aminy, ity ny tena horesantsika be dia be androany. Ity koa tsy hita maso ity. Fa iza ny hita maso? Ity ny hita maso. Ahoana ny fomba ahitana anazy? Amin'ny alalan'ny fitaratra. Tsika, nareo hoe efa nahita ny tenanareo? Non, nareo mbola tsisy nahita ny tenanareo. Fa sary amin'ny fitaratra no hitanareo. Tsy mbola nisy olona nahita ny tena zany. Mandray, ny sary amin'ny fitaratra. Dia andramo hoe fitaratra mivilana. Fa miovonareo. Lasa miovonareo. Donc tsy anareo le ao anaty fitaratra fa sarinareo. Zany hoe raha te hijerenao ianao zany dia mila mijery fitaratra. Ity re olona ty corps ty, zamba te hiteny. Andriamanitra rehefa namorona ny univers créé, 4% ny zavatra hita maso. 4% ny zavatra hita maso. 96% monde invisible, y compris notre corps. Dia nefa ny problème ao amin'le 4% tsika no milalao be. Ity 4% ty no lasa important be amintsika. Io 4% io lasa efa mijerentsika, jerety ray any ohatr'izao, jerety any ohatr'izao. Io no lasa efa mijerentsika. Nefa io tsy mihitsy ny important. Satria raha azontsika tsara teo a, ity zavatsy ity le hoe Adama. Io le Adama, ary io Adama io tena faratsina mihitsy izy io. Ao a, dia raha mahita tsika, ity tena misaraka mihitsy. Possible ianao voavonjy androany fa tsy manifeste an'io famonjena io mihitsy. Ary nefa ianao tsy ho very. Masavinareo hoe zanjaka teny amin'izany. Possible ianao androany raha mino an'io asa-pamonjena io voavonjy ianao androany. Fa tsy ho tonga ty amin'ny amanao mihitsy ny manifestation an'io. C'est ty encore. Fa hidongizina ato amin'ny esprit ato a, rehefa tsy ho azonao ty zavatra. Rehefa tsy ho azonao ty zavatra resahana androany ty. Dia possible tena tsy ho manifeste mihitsy io puissance ny esprit io. Satria jereo fa ty misy zavatra manasaraka anazy dia tsy mifandray mihitsy reo. Dia raha azontsika tsara misy ifandraisany ve ny corps sy ny esprit? Misy ifandraisany zao tsy misy? Tsisy io. Tsika nefa milaza hoe ny interprétation dia hoe ty vatany ty ho ny tempolin'Andriamanitra. Fa rehefa tena azavaina midika teny izy tsy ho vatany io ny tempolin'Andriamanitra. Satria tsisy ifandraisany ity sy ity. Ity no manasaraka azy. Mazava? Ny âme no manasaraka azy. Ho raisitsika tsirairay arany. Esprit. 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 Ina ny atao hoe esprit? Rehefa nateraka indray tsika, dia ao amin'io esprit io misy ny plénitude du Christ. Itsika raha samy zanak'Andriamanitra dia mitovy ty esprit ty. Tsisy kely, tsisy lehibe io. Azonareo zany? Tsisy kely io, tsisy be, diso be mihitsy. Dia filazana hoe mitombo ara-panahy. Fa ity efa lehibe ty, parce que ça c'est Christ. Ça c'est Christ. Ray amin'ny fanan'Andriamanitra tsika ao anatin'io. Plénitude de Dieu. Mazava tsara? Plénitude, efa plénitude de Dieu ny ao anatin'io. Ary zany
plénitude de Dieu zany a efa tena fety tanteraka. Ao amin'io plénitude de Dieu io tsika efa disponible ao daholy a ny fruit de l'esprit ao amin'ny Galates 5:22 fifalena, fiadanana, fahampo, famirafanana misy anankisivy izy ao efa disponible ato fa tsy mila angatahana. Efa disponible ao amintsika en esprit. Tsika nefa la miandro mangataka fa efa disponible io en esprit satria io lay être né de nouveau. Io lay être né de nouveau io efa ao daholy. Ao tsika io ny identité atsika. Raha zavaina tsotra le izy a azay mahay matematika misy ny primitive dia misy ny dérivé. Amin'ny Adamo tsika zao a rehefa ohatra tsika mbola tsy manana an'le esprit de Dieu dia ao amin'ny Adamo tsika dérivé any Adamo tsika. Ok a fa en Christ tsika lasa dérivé de Christ. Ary rehefa dérivé de Christ tsika dia plénitude de Christ efa ao anatintsika reo olona. Tsy mila mangataka akory ianareo dia fantatry ny rainareo zay tokony ho anareo. Efa ao io. Io le raha exactement ohatran'ny Jesosy teto ambony tany. Exactement. Zay zavatra vitan'ny Kristy teto ambony tany vitan'io. Za tsy miteny hoe vitantsika mbola resaka fa le resaka fa vitan'io satria ao anatintsika io. Ao a io le ray amin'Andriamanitra ary io le scellé. Ito tompoko tsy miova ntsony ito mandrakizay na mbola velona ary azy any dia io identité ako no entiko mandrakizay raha vao nateraka inay a tsy hoe mitombo kely a na mimiena kely en esprit fa efa plein efa feno. Itsika menakavy zay manana Kristy mitovytsika ao on est identique à Christ. Na iza na le mbola na iza zay ataoko hoe efa elaela nandray Kristy na ianao raha ohatra hoe androany ianao vao mandray Kristy vao mandray Kristy ianao androany dia efa mitovytsika ato. Zay mila mazava tsara zay mitovytsika ao satria plénitude de Christ io. Ao a tena important ve zay fa mila mazava tsara mihitsy. Efa plein-tsika en esprit. Io a ilay manome ny fruit de l'esprit. Io esprit io manome an'le fruit de l'esprit dia ny olona rehefa tsy manana an'io esprit io dia miezaka izy ity amin'ny effort humain. Miezaka izy ho faly amin'ny zavatra isan-karazany. Miezaka izy hanampiadalana amin'ny vola amin'ny zavatra vita maso isan-karazany. Azonareo lasa ataony effort le izy satria tsy hananany ty plénitude ty. Rehefa tsy hanananao ty plénitude ty dia tsy maintsy anao effort ianao hitady an'io. Anao effort ianao hitady an'io. Ny tsy fahazona ty zavatra ty a dia na mahatonga ny olona rehefa ozy izy hoe vita dia mieritreritra zay za zany tsy manao nininona ntsony dia mipetraka diso zay. Na rehefa tsy azon'io dia lasa izy aneverina hitandrina lalàna. Eo ny problème. Fa rehefa azontsika ty dia ho azontsika amin'izay tena comportement juste en Christ. Io no manome ny foi ao amin'io ny finoana. Ao amin'io esprit io ny finoana. Ary zay mahagravela izy satria ny finoana ao anatin'ity esprit ty dia marina zany eo mitomby amin'ny finoana sa diso? Diso le mitombo amin'ny finoana satria ny finoantsika raha ny tena marina dia mitovy daholy. Mitovy daholy fa tsika no tsy miova amin'ny fanavozana ny say. Fa mitovy daholy ny finoana nomen'Andriamanitra atsika en esprit. Mitovy daholy tsika en esprit. Ao a zay ny esprit zay ny aminy eto ny tena olana ary eto ny tena problème goavana eto zay mila ho resahatsika mila azotsika tsara resaka aminy. Inona io aminy io? Io aminy io a io lay mila renouvelena. Io lay mila renouvelena io aminy io. Io lay mila avaozana.
satria raha nahatadintsika io ilay sofla nomen'andriamanitra io aminy io. Ny tena dikany io aminy io a dia aina amin'ny teny gasy, aina fa tsy fanahy, fa gasy avana fangaron'ilay izy hoe fanahy, aina io. Io le respiration, io le souffle de Dieu io. Ao amin'io misy an'le respiration sy l'énergie, ao amin'io misy ny émotion, misy ny fihetsepo, misy ny inona moa dizy ty, misy ny fisainana sy ny rehetrarehetra, io no misy an'ilay personnalité. Ao amin'io aminy io misy ny personnalité, ary io le mila renouvelena. Io amin'io lay corrompu, azavainy kely a, io aminy io a, io lay simba io, satria io lay misy ny fisainana zao, tontolo izao. Io aminy io zany a, rehefa ohatra ka voakeliny zaza, de voakeliny zaza de programme zao tontolo zao. Raisiko ohatra zay tena grave be fa tena fisainana zao tontolo zao mihitsy le izy. Ny zaza zao raha voakely a, dia rehefa mianatra izy de mijarintsika culture du mérite. Inona le culture du mérite? Hoe rehefa mahay ianao de mahazo an'izao, rehefa tsy mahay ianao de tsy mahazo nenena, rehefa mahay ianao de premier, de lasa misy culture na méritocratie, de lasa mifaninana ny olombelona, lasa mifaninana tsika. Mbola voakely de efa ampianarina ny olombelona hifanina, azonareo. De rehefa lehibe ny olombelona de lasa maka référence amin'iny, iza ny ambony noho iza, iza ny ambany noho iza, iza n'izao, iza n'izao, par rapport amin'ny référence zay ataontsika ao anatin'ny saintsika. De lasa teraka eo ny complexe d'infériorité sy ny complexe de supériorité. Culture du monde ny manao an'io, fa ny culture de Dieu ny tena fampianaran'Andriamanitra tsy ohatran'io. Ny hébraïka no manao an'izy io, tsotra be ny azy. Ny fampianaran'ny hébreu a tsy misy filaharany zany, tsy misy rang zany, zay no aloha. Ary rehefa avy eo tsy misy note zany, fa ny fampianaran'Andriamanitra tsotra. Omeny épreuve ianao, azonao le épreuve de afaky ianao, tsy azonao le épreuve mijanona eo ianao. Zay a, mandala épreuve ianao, azonao ny lesony de miala eo ianao amin'ny épreuve iny. Tsy azonao ny lesony de mijanona eo ianao, fa tsisy hoe 18/20 ianao de afaky eo ianao aloha, tsy anjany ian'Andriamanitra. Fa ny culture, ny toe-tsain'ny olombelona no mametraka ny hoe asiana noty de misy voaloha, faharoa, fahatelo, de anytsika menakavy ka lasa mametraka ny tenantsika par rapport amin'izay système du monde zay hoe aiza ho aiza ny toerana misy aho, voalohany a sa faharoa, sa fahafolo, sa fahafito, sa fahafito, de lasa micrée problème be io, micrée complexe ngeza be io. Io problème ny aminy. Ary io amin'io mila renouvelena rehefa ao amin'i Jesosy Kristy. De izara aloha fanazavako, voalohany aloha ohatrany ahoana io amin'io raha ohatra hoe fijerin'ny psychologie anazy. Za tsy de resaka psychologie satria tsy za tsy psychologue a, sady tsy psychologue a, no za tsy teny hoe diso le conception occidentale, fa anisany mamitako olona be dia be ty conception occidentale ty. Zao conception occidentale forme iceberg izy io. Ty tsy tena important fa azabaiko fotsiny e, mba ho azonareo ilay izy. Misy ny antsoina hoe conscience, de misy ny antsoina hoe inconscience. Inona ny antsoina hoe conscience? Ny atao hoe conscience de tsotra, manao zavatra de conscient tsara, zaho zao conscient eto hoe resaka aminareo a. Ok, io conscience io ny azotsika mandray mipercevoir ny monde extérieur atsika, ary azotsika ihany koa mahafantatra reconnaître hoe misy aho. Io conscience io zao nefa ny olana, io conscience io a 10% amin'ny olombelona ihany, à peu près 10% amin'ny olombelona ihany, fa ny 90% dia inconscience. Rehefa manao zavatra tsika
dia betsaka ny conscience. Dia raha tena nazava-tsotra an'izy dia zao ny zaza alo ty conscience ty tsika no manavakavaka ny hoe ty tsara dia ty ratsy, ty mety dia ty tsy mety. Ao amin'io conscience io tsika no tena makeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Fa atao amin'ity inconscience ty tsika pure dia ty tena zaza kely ngambany. Zay ngamba tena exemple tsotra malaza anazy. Io zaza io zao ny inconscience an'io zaza io mety tena molahatra aty, mety tena juste ity mampotra ny azy ny conscience. Azonareo satria tsy conscient izy amin'ny zavatra ataony. Raisiko ohatra, misy zazakely ohatra, nareo zao mijery télé novela daholy, dia miaraka mijery télé novela eo lay zazakely. Mijery télé novela eo izy, inconscient izy mijery an'io eo. Dia rehefa vita ny avadika ny trano any, lasa izy mifanipihina dia mifanorokoroka. Manoto izy sa tsy manoto? Tsy manoto izy. Satria manino izy tsy manoto? Satria ato izy ny raisonne atao anaty inconscience. Ok atao anaty inconscience izy no raisonne. Fa rehefa avy eo anao mahita anazy mifanorokoroka eny, dia ho zay anao iny ty zazakely vetavety ty. Dia manomboka eo izy condamné, dia mivadika makatao amin'ny conscience ato le izy. Hoe tsy mety zany ny ataoko. Dia manomboka eo izy makeo amin'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy. Mazava ny asa mpamonjeny Kristy ireo olona mamerina antsika atao anatin'ity inconscience ty. Fa tsy vao maika mampitombo an'ity conscience ty. Zay mila mazava zay. Ny asa mpamonjeny Kristy mamerina antsika atao anatin'ity inconscience ty. Raha tsy miverina tahaka ny zaza nareo, tsy mahazo mitovany fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy inconscient tahaka ny zaza miverina, fa ty zavatra rehetra tsy mety ny ataonao, mety ny ataonao, ratsy zany, tsara zany. Ao dia ao anatin'ity inconscience ty ao anatin'izy misy an'ireto moi sur moi le ça. Ina dikan'io le ça io? Le ça io ao no misy ny pulsion rehetrarehetra. Famaly amiko anao dia tiako fetahana ny tamainy ianao. Pulsion zay, ato misy an'izay. Azonareo? Ato daholo ny refoulé l'instinct animal rehetrarehetra. Misy zavatra ny raha ohatra ka tsika rery ny an'ny eto mety tsy fantatra ohatra ny ahoana zavatra ataontsika. Ato refoulé ato zay. Tianao zao tianao zao tianao zao tianao zao, ato zay. Ao ato anatin'ity sur moi ty kosa no misy ny lalàna sy ny principe sy ny zavatra rehetrarehetra tamitsika tam'izay nitaizany ny fiarahamoninatsika. Dia io mahatonga hoe manao zavatra tsika nanay fa tsy ampy, satria miady ny ao anaty. Mety zany, tsy mety zany, azo atao zany, tsy azo atao zany. Dia miady le izy. Dia zay mipotra eo navoaka ty moaty. Ao zay io, zay ny occidental. Tsy diso tanteraka le izy, fa tsy diky valaparana be satria psychologue ny tena miresaka an'io, ary tsy tena io ny important. Fa ohatrany ao anako zamizay fijery anazy raha ara-baiboly. Fijery anazy ara-baiboly dia tsotra. Raha jerena ara-baiboly le izy dia mila transformer ny io aminy io. Ary io aminy io lay tenen'Andriamanitra le hoe ary nanisy fofonainy izy ozy izy dia avy dia lasa olombelona. Nefesh amin'ny teny hébreu, za te hanampilakely fotsiny misy culture anankiroa miady be mihitsiny ao amin'ny tontolon'ny kristianisme. Culture gréco-romain, zay miresantsika teo izy, fa gréco-romain matetika tsy mahatakatra les pensées de Dieu, satria gréco-romain tena tsentrisa mihitsy ry zalahy. Dia zay izy zay monatika. Dia iny fomba fijery teo zany fomba fijery tsentrisa iny za tsy mampianatra an'iny fa mana zava-tsotra fotsiny, fa iny tena fomba fijery tsentrisa iny. Fa ity kosa amin'izay ny fomba fijerin'Andriamanitra. Ohatrany ahoana zany fomba fijerin'Andriamanitra zany, culture hébraïque. Rehefa nanome an'ilay sofina
fa izao nomen'andriamanitra n'inona biby arany, nomen'andriamanitra n'inona ny ravikazo sy zava-manan'aina rehetra arany, samy nomen'andriamanitra ny hoaniny io daholo, iny faiso io daholo. Fa par contre ity ny olombelona rera manana an'ity, ny olombelona rera manana an'io néchéma io, caractère de Dieu. Io no mampiavaka atsika biby, néchéma. Io tena propre amin'ny olombelona mihitsy io. Ary io no afangaron'ny occultisme lazainy fa fanahy, fa tsy fanahy io. Tsy fanahy io fa amio. Fa saingy io amio satria avy amin'Andriamanitra le izy dia mahavita zavatra tsy takatry ny sainy io. Enjana be ny zavatra vitan'io néchéma io. Io néchéma io no mahavita raha izy koa ohatra tsy haiko nareo raha ho an'izay mikirika fizika sy ohatran'izany, io no mahaposible mahavita manao télékinésie. Zany hoe mipetraka eto ny zavatra anankiray dia par la force de la pensée baikoko dia mihisaka. Néchéma no mahavita an'izay fa tsy esprit. Néchéma no mahavita an'izay. Be dia be zavatra vitan'io néchéma io. Io no tena trandrahan'ny occultisme sy ésotérisme. Io ny kristianina tsy mahalala an'io, kristianina mijanona any amin'ny kôro. Fa ity tena trandrahany zalahy. Io zavatra io a, io nefa milovaina, ary io a tsy saina izy io, tsy saina io, tsy intelligence io. Fa raha amin'ny hébreu a, ny tena dikan'io dia fo, tsy cardia, tsy lay fo, tsy lay fontsika ilay cardia zany, fa lay fo zany hoe lay être manontolo, lay aina. Dia ao anatin'io, amin'ny resantsika, ao anatin'io no misy ny pensée, zany hoe fomba fisainana, dia ny toe inona moa zany ny émotion, fihetsepo. Dia ty le volonté sy désir ny resantsika teo, le ça zany izy raha culture gréco-romain, dia ny comportement. Reo zany ny ao anatin'ny amindreo, reo ny ao anaty amindreo. Zao nefa ny olona, rehefa ohatra tsika ka tafasaraka tamin'Andriamanitra, dia siby io. Hitanareo reny misy ohatran'ny pansement reny, siby izy io. Siby izy io. Io ain'io le tenenin'ny Davida mpanao salama hoe misaorany Jehovah ny fanavo izy a, misaorany anarany masina. Zay miaro ny ainao izy, tsy hidina any an-davaka. Dia rehefa miteny an'ilay fanavo sy ny aina izy tia daholo ampiasana fa tsy miresaka esprit izy. Satria io aina io le very io le hovonjen'Andriamanitra io le souffle, io le tena hovonjen'Andriamanitra io. Mazava amintsika, satria avy any aminy io nomeny, dia tsy maintsy récupéreny io, tiana hovonjeny io, satria avy any aminy io. Mazava sa tsy mazava? Nomeny atsika io, dia tiana hovonjeny io. Zany hoe raha adika tsotsotra, raha tena adika tsotra izy dia zao, nomba antsika ray manontolo aminy io, habiletain tena adika aloha zany amin'ny teny frantsay. Ny momba antsika ray manontolo, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao, amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Ny habiletain antsika ray manontolo, ny momba antsika ray manontolo, ny tokony manompo an'Andriamanitra. Io nefa problème io lay tafasaraka tamin'ny Adama, tamin'Andriamanitra tao etena. Zany hoe tsy possible antsony io manompo an'Andriamanitra amin'ny habiletain ray manontolo. Dia io lay lasa égocentrique io. Satria tafasaraka tamin'Andriamanitra io, dia lasa mitodika amin'ny tenany io. Mazava? Lasa mitodika amin'ny tenany io. Ary io ny problème. Zay ny amin'izay. Ny corps kosa, amarantsika azy. Ny corps, inona ny corps? Ny corps dia io hitantsika io. Io hitantsika io ny corps. Ny corps a dia instrument de justice. Zay ny corps zay. Instrument de justice. Zany hoe fitaovana ampiasain'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao.
Andriamanitra tsy possible ny asa teto amin'izao tontolo izao raha tsy naka vatana tamin'ny alalany Jesosy Kristy, dia naka vatan'olombelona izy. Io ny point de contact ny tontolo ara-panasy ny tontolo hita maso fa mandalo amin'ny amina le izy. Azonareo tsy maintsy misy amina ny fanahy zany, tsy afaka tonga dia contact direct amin'ny corps fa tsy maintsy mampiasa ny amina izy. Satria manino izy tsy maintsy mampiasa ny amina? Satria ao amin'ny amina no misy ny aina. Mazava ve le izy? Ny aina no etsehan'ny fanahy. Mazava le resaka? Ny amina ny aina no etsehan'ilay fanahy. Dia ino no mahatonga? Dia zay vao manetsika ny corps, ny amina sy ny corps, ny amina manetsika ny corps. Fa ny fanahy zany tokony ny esprit no manetsika ny amina. Zay no tena tokony izy raha tena kristianina tsika. Io ny vaisseau mitondra ny esprit sy ny amina. Ary io corps io re olona mbola tsy voavonjy io mandra-pahafaty. Ny corps mbola tsy voavonjy mihitsy. Fa ahoana ny fomba hamonjena ny corps dia mbola miandry an'ilay corps glorieux. Ina andika moa miteny gasy? Vatana tsy mety lo. Miandry an'ilay vatana tsy mety lo corps. Zay izy vao voavonjy. Fa io corps-nao io tsy azonao entina any an-danitra io. Satria adama io. Satria maloto, satria tsy azo entina any an-danitra io. Ary tsika raha ohatra hoe miova ny corps-tsika dia tsy mahazo mijanona eto an-tany intsony tsika. Satria raha vao lavo le corps glorieux no mikasika eto an-tany dia tonga dia vita tsika. Tsy possible intsony. Fa le corps, satria ty corps maloto ty ny afaka mikasika amin'ny monde visible. Jereo neny Jesosy tany amin'ny fanekena taloha, zao zavatra nitranga tany amin'ny fanekena taloha. Andriamanitra nanome lalàna be dehibe, io izy Andriamanitra. Raha ohatra hoe mikasika faty ny olona, mikasika faty ohatra zany faty biby, dia ina zavatra nitranga? Raha mikasika faty biby dia maloto dia rehefa maloto dia voatery tsy maintsy avoaka any ivelan'ny toby. Ao tsy maintsy avoaka ny ivelan'ny toby satria maloto. Dia any aloha manadio tena ohatra hoe mandritra ny 3 jours na arakarak'izay lalàna Mosesy eo. Raha ohatra indray supposons vehivavy ohatra zao, vehivavy mandefa fady-bolana, dia tsy azo kasiana koa maloto izy dia avoaka any ivelan'ny toby satria maloto. Dia ohatr'izay zay zavatra rehetra kitihana zay ny lalàna. Ninina zavatra be dehibe mihitsy ao amin'ny lalàna Mosesy ny zavatra kitihana dia mahatonga anahy lasa maloto. Ary rehefa maloto ka mikasika olona dia lasa maloto koa iny olona iny. Zay ny lalàna ny Mosesy zay. Fa ohatrany ahoana kosa ny taon'i Kristy. Rehefa tonga Jesosy Kristy na zavatra trany, tonga Jesosy Kristy, vehivavy nandeha raha nandritra ny 17 taona, inona no trany? Vao mikasika tamin'i Jesosy dia naninona? Sitrana. Faty Lazarosy sy le zazalahy, le ankizivavy le teneny hoe talitakony. Vao mikasika taminy dia mitsangana tamaty. Zany hoe no tonga Andriamanitra dia mifamatika amin'ny processus. Tany amin'ny fanekena taloha, zara maloto, mikasika maloto dia maloto daholo, zay kasiao. Fa taty amin'ny fanekena vaovao, Jesosy Kristy rehefa tonga, zay nkasiany rehetrarehetra dia lasa nadio daholo. Nafadika Andriamanitra amin'izay ny processus. Nafadika Andriamanitra. Satria inona ny antony? Satria le esprit tao anatiny no mibaiko amin'izay. Dia mivadika amin'ny processus. Lasa madio ny maloto. Lasa manadio ny maloto Kristy. Atak'izay exactement ny être kristika anazavantsika ao rehefa avy eo. Tak'izay exactement. Satria ty corps ty zay mahatonga instrument de justice izy io. Ao farany amaranako ny tapany voalohany ohatra ny ahoana zany ny fifandraisan'ireo corps amina esprit reo. Ity la esprit né de nouveau zay ao anatiny ao plénitude rehetrarehetra. Ao tsika efa feno fifaliana, feno fitiavana, feno fahampo, feno fahamorapana, feno famononantena. Ao daholo ny rehetrarehetra. Ity le aminy, ity ny aminy. Amin'ny fomba ahoana ny ahazona manifeste an'io eny amin'ny corps.
dia tadio fa ny amintsika jouer rôle ohatran'ny vavy mazava ohatran'ny vavy ho amintsika io zany no mipermettre hoe ho alefako iseho eo amin'ny fiainako ty puissance de Dieu ty nao bloqueko dia tsisy mivoaka io na kely ary mazava hoe rehefa ohatra ka bloquentsika puissance de Dieu io dia ozy izy ny olona hoe zany ny kristiana tsisy ninina mipotra eo nefa ianao olona voafontsy fa rehefa ohatra ka autorisenao io dia mivoaka makaty ohatran'ny hoe raha isaratsaina misy siny bendrano misy siny bendrano any amin'ny désert ianao dia misy siny bendrano dia matiny etaety ianao dia miankiny eo amin'ilay siny bendrano fa tsy voainao mivaly exactement ohatran'izay ny kristianina izay efa vovonjy nefa tsy mahafantatra amin'ny puissance ananaky ao anatiny en esprit satria puissance io teneny efa disponible ao anatintsika io tsika tsy rairay izay vovonjy efa ao anatintsika io dia rehefa ohatra ka tsy autorisenao io dia tsisy tenenina mivoaka eo ary io no mijouer rôle anavavy ahoana amin'izay arany ny fomba atao mba himanifeste an'ilay famonjena izay voaraintsika satria olona efa vovontsitsika efa nandray famonjena zay nandray famonjena rehetrarehetra fantanina mipetraka zany dia hoe inona raha zany ny responsabilité any amina inona ny zavatra tokony ataony amina raha ohatra ka tiatsika iseho lay puissance en esprit inona ny zavatra tokony ataony amina dia zao ny zavatra tenenin'ny Paoly zao teneny amin'ny Hébreu any hoe banjina Jesosy Kristy ozy izy tompony finoantsika sy mpanefa azy ozy izy koa Paoly any amin'ny filazantsiarany any hoe miovao ozy izy amin'ny fanavaozana ny saina miova amin'ny fanavaozana ny saina iresaka be dia be tsika ny resaka renouvellement de l'intelligence miova amin'ny fanavaozana ny saina inona ny atao hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina inona ny responsabilité atsika ny responsabilité any aminatsika amina amin'izay ny resaka eto any itsika zany samy malala fa en esprit tsika mitovy daholy fa dans l'âme amin'izay tsika samy hafa daholy amin'izay samy hafa daholy mitsika dans l'âme inona ny responsabilité tena tokony ataony aminatsika ny responsabilité tokony ataony aminatsika dia manao focus any amin'ny filazantsara ny fahasoavana manao focus mibanjy ny asa mpamonjeny Kristy isan'andro isan'ora isa-jegoatra isa-minitra mibanjy na ny asa mpamonjena vitan'ny Kristy ohatrany ao zany hoe mibanjy ny asa mpamonjena vitan'ny Kristy makahazo fijaliana ve dia iny mijereko foana tsy zay le izy tsy zay le izy ny atao hoe mibanjy na ny asa mpamonjeny Kristy dia isaky ny trangam-piainana rehetra eo amin'ny fiainatsika dia mila banjantsika efa nomboana tamin'ny azo fijaliany Kristy ary efa maty ary efa voavelany elontsika zay aloha zavatra voalohany mila mibanjantsika fa efa naleviny Kristy mila mibanjantsika efa niala-maty tamin'ny Kristy tsika ary mila mibanjantsika fa nitsangana tamin'ny maty Kristy resy ny fahafatesana tamin'ny ota niakatra tany an-danitra izy ary velona izy ary velona ao anatintsika ireo point ireo tsy maintsy banjinitsika isan'andro raha te andresitsika ny fandreseny efa nomeny Jesosy ozy izy hoe be zay ao anatinareo ozy izy noza eo amin'izao tontolo zao efa parfait efa lehibe zay ao anatintsika fa tadio fa tsy manifeste ary tsisy eo amin'ny fiainatsika io lehibe zay ao anatintsika io rehefa ohatra
ka tsy manifestentsika ary tsy mibanja andreotsika isan'andro reo ihany ny secret. Misy zavatra mitranga efa voavelany elo, misy zavatra mitranga efa niara-maty tamin'ny Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Misy zavatra mitranga tsy zatsy ny velona fa Kristy velona ao anatika. Aleo miaika zay miaika, za mitsahatra Kristy no miasa. Ina ny atao hoe ny focus zany dia miaino, tsy misofina miaino be dia be miaino misofina fa tsy maheno. Fa ny fotsika ilay fotsika mihitsy ny mandray an'ilay izy. Zay no mahasamihafa ilay mahafantatra sy ilay mandray. Miaino any reo izy fa tsy maheno, tsy maheno. Fa tena marina zany dia mitsapitsako médité andreo asa mpamonjena vitan'i Jesosy Kristy ireo. Mitsapitsako andreo dia miassimile. Hitanareo ohatry ny omby. Fa maninona ny omby no biby madio satria tsotra ny antony. Mihinana izy aloha dia ateliny antony, dia rehefa mipetraka amin'izay izy dia avoakany iny dia tsapitsakony, dia eo izy dia mandinika an'ilay izy eo dia asitsy. Fa maninona ny kisoa ny biby maloto satria kisoa hohaniny daholo izay hitany ary tsisy tsakony tonga dia ately. Zay fa biby maloto ny kisoa tsy mandinika. Dia ohatran'izay ny olombelona sanatritsika zany tsy ohatran'ny sanatra ohatran'ny kisoatsika rehefa tsy mandinika aterin'Andriamanitra. Fa io mila diniana, mila saina, mila hanatsaka ao anatin'ny fo. Dia ao anatin'io ihany koa zavatra rehetra s'il te plaît, raverina kely. Ty tena important be. S'identifier à Jésus. Tady tsara ny problème antsika rehetrarehetra tsy mahalala ny identité antsika. Iza. Dia ny réponse amin'izay hoe iza zay, qui suis-je? Iza. Dia ndraindray rehefa matsika dia ny anarako. Za no tsy haiko. Za no ravoniason. Iza za no anina, za no ny asantsika lazaintsika fa maizy antsika ny fianakaviantsika ny anarantsika. Tsy reny ny définirantsika. Fa ny fanontaniana dia hoe iza dia hoe iadama sa ao amin'ny adama sa aiza ao amin'ny Kristy. Zay raha voavalinao zay fanontaniana. Zay androany dia manao dikana ngesabe anao. Raha tena fantatrao hoe Krista ny identité anao, Krista ny identité, ary mila misidentifie amin'izay tsika isan'andro. Krista ny velona tao anaty, izy ny velona tao anaty. Mamaha zavatra ngesabe mihitsy an'izay amin'ny fiainantsika, amin'ny fomba fisainantsika, amin'ny zavatra rehetrarehetra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Mamaha zavatra be dia be zay. Identité, io identité io daholo ny problème satria nahoana? Rehefa tsy fantatritsika ny identité antsika dia tsy maintsy ampitaha ny tenantsika amin'ny anatsika. Zay foana ny olana. Za ambany ray alina, za ambony ray alina ohatr'izao, za ohatr'izany. Zany foana. Dia zany tena tsy amin'ny Kristy zany. Tsy amin'ny Kristy zany. Fa amin'ny Kristy tsika araka ilay tenenina teo mitovy daholo tsika rehetrarehetra. Azonareo? Na iza manam-bola na iza tsy manam-bola. Za reo anatrehany olona manam-bola be, tsisy esampisaina amin'izany. Satria tsy zany ny identité. Fa eo anatrehany olona tena mantra ihany koa, tsy zay koa problème satria tsy zay identité. Mitovy daholo olona rehetrarehetra. Eo anatrehany olona manana bac plus 20, za tsy manana complexe amin'izany. Satria ny ianarany fanitsy. Zany Krista velona tao anatiny ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Tsisy amboniny izany. Na iza miseho iza, na iza miseho iza. Fa za koa nefa tsy mirehare satria ny olona rehefa manana Kristy dia mitovy avy. Tsisy ambaniny iza ary tsisy amboniny iza. Zay ny identité amin'ny Kristy. Ary mila mazava zay. Faharoa manaraka an'izay reo zany mila atao focus. Mila contempler isan'andro. Fa maninona moa tsika no manao focus amin'ireo zavatra ireo? Inona ny antony? Ny antony dia tsotra. Misy andeha antsoina hoe fitsaharana. Mila miditra tsika ao anaty fitsaharana. Shalom.
Inona ny atao hoe fitsarana misy zavatra anankitelo resahako a dia mila azontsika dikany. Voalohany indrindra aloha inona ny atao hoe fitsarana. Faharoa manaraka an'izay fa maninontsika mila fitsarana. Fahatelo ahoana ny fomba hidirana ao anaty fitsarana. Inona ny atao hoe fitsarana? Rehefa manao focus amin'ny asa-pamonjeny Kristy tsika dia tafiditra ao anatin'io fitsarana io tsika. Inona ny atao hoe fitsarana? Ny atao hoe fitsarana dia absence d'activité de l'intelligence non renouvelée. Tsy haiko moa ny tena ahoana re zany moa dikany amin'ny teny gasy. Zany hoe mitsahatra tsy miasa ilay saina corrompu, ilay saina mitodika any amin'ny moi, mitsahatra tsy miasa iny. Ary fatokisana tanteraka, confiance totale dans le salut, fatokisana tanteraka ny asa-pamonjeny Kristy, mitsahatra. Hitanareo zala mpianatra tao anaty sambo kely mitafio-drivotra mandeha siu. Dina zavatra mitranga Jesosy matory ao anaty sambo kely, zala mihoalahoala. Maty zay ozy izy, maty zay. Zay le image zay, tsy mitsahatra. Satria ny saina miasa hoe raha ohatra ka tena mitoety, azo an tena mampime. Rehefa niteny zala dia namohany Jesosy izy dia ozy izy, Tompo, tsy mampaninona aminao va ozy izy ny hafatesanay. Izy tsy niteny hoe tsy mampaninona anao fa ny hafatesantsika. Satria vatany fa tsy vatany Jesosy. Fa ozy izy hoe tsy mampaninona anao va ny hafatesanay. Fa raha mba nieritreritra kely fotsiny izy hoe tsy miara-maty zay, tsy raha mbola ao Jesosy, tsy misy problème tokony hitranga. Matory izy. Donc raha tokony io zany tokony matory miaraka aminy. Fa enzany zany hoe mandeha tavy-drivotra, matory Jesosy dia manapika efatra ndo hiara-matory daholo. Zay le izy zay. Zay ny atao hoe paix en Christ. Satria rehefa nitsangana teo Jesosy dia tetsy 12 heures kely nonao izy izy. Zay le izy zay ny atao hoe shalom. Mitsahatra, tsy mijery ny zavatra hita maso fa mitsahatra. Inona ny résultat an'io rehefa mitsahatra tsika? Amin'ny fotoantsika mitsahatra, raha vao mitsahatra tsika dia manomboka ny fitarian'ny fanahy. Tsy possible hatarita ny fanahy tsika raha vao tsy mitsahatra. Raha vao misafotofoto ianao, inona ny ataoko, inona ny tsy ataoko, inona ny mety, inona ny tsy mety, inona zao, dia tsisy fanahy mitarika anao. Ny sainao nitarika anao, fitarian'ny nofo miainga eo. Fa rehefa tena mitsahatra tanteraka amin'izay ianao dia miaiky, activer ny fitarian'ny fanahy ary activer loi de l'esprit de vie, activer lalàna ny fanahinaina. Romanina toko fahavalo ny andiny faharoa, activer io, miaiky io lalàna ny fanahinaina io. Ho azavay koa rehefa kelikely eo ary aoriana kely ao, inona dikan'io lalàna ny fanahinaina io. Fa activer io dia lasa tsofin'ny rivotra ianao. Ozy e Jesosy, rivotra mitsoka amin'izay tiny, tsy fantatrao zay vina, tsy fantatrao zay aleha, dia tahaka izany ozy izy ny olona ateraka ny fanahy, tsofin'ny rivotra, conduit par le vent de l'esprit, tsofin'ny rivotra fotsiny. Hitanareo ohatran'ny voromahery voromahery oui, aigle. Ny aigle rehefa sendra tafiotra dia inona zavatra ataony? Miakatra izy aloha, miakatra faran'izay ambony izy. Dia rehefa miakatra faran'izay ambony izy dia eo ambon'ilay tafio-drivotra izy dia manokatra elatra izy. Dia tsofin'ny rivotra fotsiny izy. Izay mialika eo ambany alokonsy to dia mitoetra eo amin'ny fitoerana. Zao ozy izy manao hoe baterisy ara-bato fiarovana ho Andriamanitra. Mitoetra ao anatin'izay fotsiny, ao anatin'ny fitsarana. Rehefa mitoetra ao anatin'ny fitsarana ianao dia activer io zavatra io. Ahoana zany ireo programmena an'io intelligence antsika tsy renouvelé io? Ahoana n'ireo programmena an'io? Ohatrany ahoana no fomba fiasantsika olombelona zany? Ohatrany ahoana fomba fiasantsika olombelona, tsika rehetrarehetra eo zany? Raha ohatra no ka arak'ilay égocentrique raha tsy adamika ianao, dia io ny fomba fiasanao. Na tsy adamika ary ianao fa efa kristika, dia mbola possible ianao anao an'ity. Ohatrany ahoana zany? Misy situation mitranga dia miteraka fisainanao anatinao, zay efa fisainana efa programme hatramin'izay, miteraka émotion, dia misy action ataonao, dia misy résultat avy eo. Marary a?
situation marary a dia mieritreritra sao dia voan-cancer sao dia voan-zao sao dia voan-anina dia miororo aho matahotra lasa no manao analyse any amin'ny dokotera dia na tsisy ary alasa misy ka miororo aho lozika be le izy satria le hita maso no mitarika aho azonareo le 500 no mitarika aho dia rehefa le 500 no mitarika aho dia omeny 500 résultat ka rehefa ny 500 no mitarika atsika dia azagaga raha omeny 500 résultat tsika ao a rehefa ny 500 no mitarika anao dia omeny 500 résultat ianao eo amin'ny hitamaso tsy maintsy na tianao na tsy tianao fa ohatrany ahoana ny any Kristy conception biblique amin'izay ny resahako atsokosorana fa ny tokony izato misy hoe foi zany hoe tia le avaty amin'ny esprit amin'ny mamanotsinona ny resantsika eo ny foi ao amin'ny esprit dia miteraka inona miteraka fahasendahatra maro conviction juste velany elo efa fampiaraka tamin'ny Kristy aho tsy zatso ny velona fa Kristy velona tao anatiko efa nalohany Kristy teo amin'ny azo fijaliana ny vita fahafatesana tamin'ny olo conviction juste base conviction juste dia lasa miteraka pensée sy émotion juste tsara azonao dia mandeha comportement juste tarety ny fanahy zay izy biblika ary zao inona moa ny antony ireo fa maninontsika ny lasa tsy maintsy reprogramme ny amintsika manina tsy maintsy reprogramme na ny amintsika manina tsy maintsy renouveler izy io satria tsika zany afantatsika parfait tsika en esprit juste tsika en esprit plein tsika en esprit fa dans l'âme-tsika ny conviction tsika rehetra dia miankina amin'izay zavatra iainantsika sy hitatsika sy miprogramme ny fiarahamonina atsika itsika tsirairay anao samy manana programmation nanovana fiarahamonina atsika samy manana programmation tsambola kely tsika misy blessure émotionnelle misy arobe dia be any anatytsika tsirairay avy any zay nataony zao tontolo zao teo amintsika fa rehefa mandray en Jesosy amin'izay tsika ka lasa être kristika tsika dia tokony ho izy tokony hiova ny façon de penser atsika ary eo problème satria arakarak'izay zavatra jerentsika zay zavatra mpanjinitsika foana no miteraka conviction araka le te amina teo zany iny foana no miteraka conviction anatytsika ary conviction anatytsika nefa rehefa ohatra ka 500 sany angalatsika azy dia diso foana le izy satria ao anatin'ny ati-dohantsika mihitsy ny péché le système de pensée atsika mihitsy ny diso ary système de pensée atsika égocentrique centré amintsika zao zay mahazatra atsika par rapport amin'ny zavatra hita maso par rapport amin'ny zavatra henony sofina par rapport amin'ny zavatra tsapatsika dia io raha vo tsy miova io dia tsy maintsy sivitsika dia misy ny antsony hoe vérité et réalité ty zavatsy ty a oka mba tsy ho tafotohantsika fa tena nataona expressément ty zavatsy ty mba ahitana hoe ohatrany ahoany sady hoe pensée non renouvelée misy ny atao hoe vérité dia misy ny atao hoe réalité aby sy io le réalité hoe raitra io réalité inona zavatra hitanareo réalité an'io a raha mitazana ianao c'est du gaga fa ny vérité an'io nefa ny inona io gâteau io tsy zay zavatra hitanao maso maro ary eo ny olana tsy ny zavatra hitatsika maso ny maro fa samy hafa ny réalité sy ny vérité ny zanak'Andriamanitra tompoko miainao anaty vérité fa tsy miainao anaty réalité miainao anaty vérité tsika fa tsy ao anaty réalité inona dikan'izany zavatra zany mila manao reprogrammation tsika ona am'izany tsy hoe mila manao mila mifantoka ny amin'ny asa-pamonjeny Kristy tsika mba hanova an'io fomba fisainantsika io ohatrany ahoana le izy taloha ny fisainantsika fisainana kadradraka
fanday dia zavatra hita maso ny tena mamaika zatra maloha syzany dia mila miova amin'ny fanomezana ny saina ary rehefa miova amin'ny fanomezana ny saina tsika lasa loha io mihitsy le saryle izy métamorphose io image mihitsy le izy io lolo possible mbola mety makany amin'ny maloto fa tsy fiainantsony any asanareo amina le izy tsiny ary manovana io pensé io dia tsisy afa-tsy zavatra tokana ihany inona manovana io parole de Dieu parole tsy maintsy tenin'Andriamanitra manovana io pensé io tsy maintsy tenin'Andriamanitra ary zay mahatonga hoe mila miainy teny mila miainy teny mila mitsako teny mila médité an'izay teny zay raha vo tsy mifanarako reto amina sy esprit reto dia tsy possible tsy manifesté mihitsy ny puissance io zany hoe ny esprit ny amina zany tokony mitodika makaiza mitodika makany amin'ny monde invisible mitodika makany amin'ny vérité ny amina fa tsy mitodika makany amin'ny réalité sarotra be zay dans la pratique etsana be zay dans la pratique fa za miteny anareo ina dikan'izany raha te hanokatra n'ilay valy ve anao dia tsy mitodika ty amin'ny réalité ianao fa mitodika makaiza mitodika any amin'ny vérité spirituelle ianao mitodika makany amin'ny vérité spirituelle ianao ary ny fomba hitidony any amin'ny vérité spirituelle dia tsy misy afa-tsy ny parole ato ny fitaratra fa ity ny fitaratra ato iny parole de Dieu tsy maintsy ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe je suis parfait comme lui donc je suis parfait comme lui zany tsy hitako zany je suis parfait comme lui zany zay ozy izy ny vérité dia zay zany dinony zay je suis pardonné ny réalité mety toy zay zay ny vérité dinoko zay dia zay zany velona atao anaty Kristy anareo mahita zany soratra eto fotsiny hoe Kristy raha misy mety hoe velona atao anaty Kristy fa zay ny vérité dinoko zay azonareo ny vérité io inébranlable vérité io inébranlable misy fiteny anankiray zay ao anatin'izay hoe miady amin'ny nofo titiko mahitsikely miady amin'ny nofo mbola miady amin'ny nofo hoe zany tsika satria be dia be kristianina miresaka amin'ny any miady amin'ny nofo nofo teny sa manombo ny nofo be dia be kristianina miresaka an'io hoe miady amin'ny nofo milarontsika aloha ny chair tsy corps ty hitatsika eto ty fa ny chair milazany Paul le chair tena niota ozy izy le vieil homme tena niota zany hoe ny identité créé le fisarantsika tamin'Andriamanitra io ny atao hoe chair io ary io chair io tena mialimenté an'io dia ny cinq sens zany tena mialimenté an'io chair io dia io vieil homme io chair io centré ao amin'ny ego zany hoe filako zay tiako zay atao dia zany koa zay ny problème antsika olombelona zay tiako ny atao zay mahafinaritra anahy m'importe zay tezitra izy avany tokony atao zay tsy fahazobotsiny zay ny égocentrisme zay ny égocentrisme zay dia ny dikany dia zao ny chair dia système manohatra ny vérité ny vérité dia hoe tsy ianao ntsony ny velona Kristy velona anatiny ny chair dia hoe zah izao je suis ny chair je suis kely fa misy ambony Andriamanitra matory efa niteny izy hoe iza moa ianao osesy dia aono izy Andriamanitra je suis celui qui suis zany izy ozy izy Jesosy ezaka miteny Jesosy dia zany lalana zany famarinana zany fiainana zany vavahady je suis foana teneniny Jesosy rehefa hosamborona izy dia iza moa Jesosy dia ozy izy hoe zany izy teny hoe zano izy dia naninona dia karaboka le olona satria izy amno izy zano izy dia zany zany raha miteny je suis dia rehefa manao je suis dia Krista je suis fa raha vo tsy Krista je suis anao dia égocentrique dia zay le chair zay pensée mifanohitra amin'ny vérité an'Andriamanitra ary io nefa zao io chair io manana réflexe izy io misy zavatra mitambotra zao dia zao ny réflexe atao dia io efa fantatra dia vola io misy an'izao mitsanga
dia zao ny réflexan'ity olona ity dia asiny zavatra mitranga be dia dia ny réflexantsika lasa réflexana chair foana maika foana ny réflexana chair iadivana ve io chair io sa ahoana raha ny tena marina efa crucifié jesosy io teo amin'ny azo fijaliana efa vita fa ny problème tsy inotsika izay tsy mihitsika fa efa vomo vitanareo fa rehefa miresaka eto tena pensiste pe pensé daholo de zavatra resahako mila inona le izy fa efa vomo le izy pensée conviction juste pensée émotion juste comportement juste manome résultat juste dia mila mino fa efa nomboana miaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny azo fijaliana zay rehetra momba rehetra fa rehefa ohatry tsika ka tsy mino amin'izay dia mbola influencen'ny chair io amintsika io na efa vovotsaritsika ary io problème io influencen'ny chair io amintsika io influencen'ny cinq sens influencen'ny zavatra rehetrarehetra tamaso dia lasa manao zavatra tsika selon la chair c'est le christian zao nefa so ihany fa tsy ny ataontsika mamaritra atsika hoe izy tsika so ihany fa izay satria rehefa tsy fantatritsika ny identité atsika efa mbola mandeha selon la chair tsika fa ny nofo efa nomboany teo amin'ny azo fijaliana ary rehefa manao focus any amin'ny Kristy miasa famonjeny Kristy ny aminy dia voaombony mijalona voaombony nofo ary manomboka miova amin'ny fanavaozana ny saintsika ho an'ny kristianina zany dia tsy misy zavatra fa tsy anakiroa ihany a position an'ny kristianina na izy mandeha selon l'esprit ina dikany hoe mandeha selon l'esprit Kristy velona ao anatiko zay ny baziny Kristy velona ao anatiko tsy za tsony détrôné ny ego tsy manao zavatra tsony tsy manao zavatra tsony ho anahy mazava tsy mivilako tsony tsy manao zavatra ho anahy noho ny fitiavan-tenako noho ny momba teny ozy izy Paoly hoe ary tsy velona ho an'ny tena ntsony zay velona ozy izy fa velona ho an'izay maty sy namontsy azy tsy velona ho an'ny tenako tsony fa lasa velona ho an'izy lasa velona ho an'ny hafa tsy izy velona ho an'ny Kristy zany velona ho an'ny hafa satria Kristy tsy hitatsika ane ataonao ahoana ny itiavanao an'Andriamanitra zay tsy hitanao rahalanao arany zay hitanao tsy tianao dia ny manifestation an'io lasa manao zavatra rehefa manao zavatra tsy hizatsony tsy ho anatsony ny anaovako azy ary lasa mitondra vokatry ny fanahy fifalena fiadanana famorapanahy Kristy lasa jesuako fa jesuako miala eo dia Kristy lasa jesuako fa possible ny kristianina rehefa tsy renouvelé intelligence rehefa tsy renouvelé ny intelligence ny kristianina dia mbola mandeha araky ny nofo izy ary rehefa mandeha araky ny nofo izy Kristy ao ihany fa rehefa manao zavatra izy dia mataony aloha ny ataony dia rehefa avy eo dia ozy izy hoe voninahitra Andriamanitra ampiny an'izay fotsiny amin'ny farany zay izy rehefa ohatra ka mandeha amin'ny nofo ampiny amin'ny farany hoe pour la gloire de Dieu et c'est lui-même qui le fait zay natao hoe mandeha amin'ny nofo dia miala eo izy daholy ary kristianina ara-nofo tsy manana ny fiadanam-po io mihitsy tsy mipetraka tsy fiadanam-po io tsy mipetraka mihitsy zay ny afantarana anazy possible ianao vovonjy any fa tsy mipetraka mihitsy fiadanam-po dia mila mieritreritra ianao hoe tena tsy mandeha araky ny fanazana mandeha araky ny nofo zao masitra kretianina mantsy ty resaky ty lasa misy frustration misy discorde misy fantaina mipetraka vita be maninona any so maninona so maninona so maninona so satria tsy Krista no velona ao anatinao Krista fa tsy izy no baiko fa ianao ihany manao azy satria tsy renouvelé ny intelligence tsy renouvelé ny intelligence ina dikan'izay tsika rehefa tena ao amintsy Kristy iresaka kely momba ny atao hoe fahasoavana rehefa amin'ny Kristy tsika dia tena ampy sy feno antsika
fahasoavan'Andriamanitra tena feno de filazao tsara deo fahasoavana voavelany eny tsy satsy velona Kristy velona tanàna peu importe zay ataky ataony devoly de tsy misy esantsika saina am'zany peu importe zay ataky ataony devoly ohatra am'zao hoe seho an'le izy zany raha ohatra ka dans la pratique ty le rangahy efa en Kristy izy io de ozy izy de moi ao anatiny non tsy maintsy zavo baiko izy izy tu vas pas te débarrasser de moi za ihany no baiko zavo mitondra anao anafa zavo mitondra anao de miadeny izy ka anao zavatra miadeny de tonga saina tamiko izy hoe za efa maty niaraka tamin'ny Kristy tao amin'ny hazo fijaliana de mitsahatra amin'ny fotoana vao miteny an'izay hoe efa maty niaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana tsy zatso dia crucifié manifester les crucifixions efa vita manifester le crucifixion efa vita eo dia mitary Kristy de eo zao izy milalao gitara de rehefa milalao gitara eo izy verina indray le moi verina indray izy de eo tonga de eny de ozy izy hoe non tsy zatso fa Kristy ka velona ao anatiko na mahay arany a de alao Kristy mitarika de crucifié indray azonareo ina dikan'izany question de fraction de seconde io marche par l'esprit si marche par la chair io dans l'âge vonetsika mety mandeha par la chair de mety mandeha par l'esprit mandeha par la chair mandeha par l'esprit fa arakaraky ny anaovantsika focus tanteraka amin'ny Kristy de possible tsika tena hoe mandeha hely dans l'esprit rara zany tsika mba tsy aro am'izay tsika tena taritiny fanahy zany rehefa tena misy fotoana ianao tena hoe tena méditeany ny any nahitako hoe nanomboka tena mitarika amin'ny fanahy misy fotoana tena tsisy nenenina ny ilaiko mihitsy zatsy hoe manana andretrarehetra aloha zava-dresaka fa ozy izy aho hoe tsisy ilaiko mihoatra no ianao ihany fafenonao tsy mahakataka ninona tsy hoe tena ianao rery jesosy tena nomboka teo am'zay tsy nasasany tsony akonan'zao ahoana tena ianao rery tena nomboka teo tsaka am'zay le izy hoe tena mitarika am'zay fanahy fa ianao raha vola mieritreritra hoe ahoana ny ampitsiko ahoana ny asako ahoana ny fisolotan-karamako ahoana ny tsy possible tsy maintsy hivoaka ao anaty fitaria amin'ny fanahy foana ianao ina dikan'izany ninina zavatra mitrango eo amin'ny fiainatsika de ozy izy Paoly hoe ampoanao ny fahasoavana ozy izy ninina ataka mandeha de ampoanao ny fahasoavana ozy izy Jesosy fa ny heriko tanterahana amin'ny fahalemeko de sitrako ozy izy Paoly ny rere amin'ny fahalemeko fa ny fahalemeko no fahatanjahako peu importe Andriamanitra tsy mijery amin'ny fahalementsika Andriamanitra tsy mijery jehanina tsika fa nijeren'Andriamanitra hoe matoky ainao sa tsy matoky est-ce que tu me fais confiance ou non zay tena nasan'Andriamanitra antsika atokisanao hoe niasa mamonjena vitao atokisanao hoe efa velona ao anatinao atokisanao hoe efa za mitantana fiainanao ary za no mombanao rehetrarehetra za no mombanao rehetrarehetra ina dikan'izany ina ny atao hoe tarity ny fanahy ny atao hoe tarity ny fanahy zany dia mibanjina ny asa mpamonjeny Kristy de resaka kely am'izay a ny antsoina hoe loi de l'esprit de vie ty tena important be ty fa mba mangataka concentration kely fa important be mihitsy le zavatra ty Andriamanitra de namorona lalàna be de be tsy haiko hoe firy ny lalàna amin'ny foron'Andriamanitra milavintsika ny mahasamihafa ny lalàna sy ny didy a ny atao hoe lalàna de izao ohatra say mijangajanga dia inona ny atao anazy eo amin'ny lalàna Mosesy trois vato zany hoe fahafatesana lalàna zay
zay mamafy mijija zay nafafa loi du karma dia ireo lalàna rehetrarehetra reo a ireo ny antsoina hoe loi du péché de la mort zay lalàna rehetrarehetra ao anatin'ny lalàna mosesy satria nahoany misy acte misy action dia misy conséquence misy action dia misy conséquence ary conséquence an'ny action tsy maintsy fahafatesana ok a zay afafoko mijinjaiko ohatra raisiko ohatra hoe ny am'izao fotoan'izao mbola misy miresaka fahavolon-karena za tsy contre zany ataovy raha ohatra ka mavidy tsy problème fahavolon-karena loi du péché et de la mort satria nahoany rehefa manao ianao dia maninona zany mety mandray ianao fa amin'ny fotoana am'izay ianao tsy manao dia maninona dia tsy mahazo koa ianao dia normal na mipivavaka rehefa avy eo rehefa ohatra ka misy zavatra mahazo azy dia miasa ny sainy sao dia ary dia le fahavolon-karena tsy nanoako sao dia arany dia le condamnation zay ny résultat mazava lasa miteraka condamnation loi du péché et de la mort zany hoe ianao rehefa manao zavatra zany dia misy conséquence mety conséquence tsara mety conséquence ratsy fa problème matetika misy conséquence ratsy io ary conséquence ratsy dia miteraka fahafatesana foana ok a inona didy lalàna zany dia action de réaction zay ny atao hoe loi zay foana matetika amin'ny loi zany fa inona ny atao hoe didy didy kosa dia tsotra koza izy didy aza mijakajaka fa manina ny didy no miteny aza mijakajaka tsotra ny antony roatra zany no ka mijakajaka dia hiaran'ny lay lalàna naturel aty amandikana dada vaovao zany raha mijakajaka ianao dia manamety tena se condamné ianao fahafatesana dikan'izay mazava zay différence ny lalàna sy ny didy dia zao nefa io aloha io loi du karma io hitanareo ty zao misariny ty domino ty sary ty domino ty hitanareo dia ny domino rehefa nidomy leranga le domy anankiray dia ina zavatra mitranga rodan'io dia rehefa avy eo manino izy any ny anjerahany io mazava za tsy mazava io sary io zay ny atao hoe loi du péché loi du karma manao zavatra ianao dia dia mireo folo io dia ao aminao tsy maintsy mivelinao aminao io na tianao na tsy tianao zay loi du karma zay loi du péché et de la mort verina mireo folo ao aminao io hitanareo ohatra am'izao hoe ohatra am'izao le izy azavadio lalàna io misy ny antsoina hoe loi de la pesanteur loi de la pesanteur ohatry ny ano antsoina hoe loi de la pesanteur atsipoko ty na mahay ohatry n'inona dia inona zavatra tsy maintsy mitranga latsaka ty na mahay ohatry n'inona na mahay ohatry n'inona lalàna zay tsy azo novainy zay loi du karma tsy azo novainy loi du péché de la mort tsy azo novainy ok fa par contre misy an'le antsoina hoe loi de l'aérodynamique ohatry ny ana loi de l'aérodynamique avion mafesatra be iny 300 tonnes dia misy énergie maninona poussé anazy miakatra dia lasa midéfie ny loi de la pesanteur izy fa ny problème dia zao lasanantsika miala le énergie tena zavatra mitranga miditra ao anaty loi de la pesanteur indray izy miditra ao anaty loi de la pesanteur izy c'est exactement ohatran'izay io loi du péché de la mort loi du péché de la mort dia zao miteny didy sy ny lalàna aza manao zao aza manao zao aza manao zao raha manao zao anao dia zao ny olombelona namorona nyty volonté dia raha io sary an-tsaina hoe misy 20 kilo tazomiko ato dia misy 30 kilo tazomiko ato dia eo any satria konanina zany dia tazomiko inona zavatra hitranga rehefa avy eo tsy maintsy latsaka io na tiako na tsy tiako satria za tsy afaka hicontre loi asa raha mazava aminareo izy na tsy mazava loi de la pesanteur io na zany iza na zany iza tsy maintsy mianjery io ny farany ny problème fotsiny rehefa contreko amin'ny volontéko izy dia limite ny volontéko ny fotoana tsy maintsy ianjerany ny zavatra iny mazava za tsy mazava dia izao ny problème ny olombelona samy manana n'le 30 kilo sy 20 kilo ny sasany hita maso ny
masany tsy hita maso dia rehefa avy eo mifampitsara nianjera 20 kiloany any nianjera 30 kiloany any fampitsaritsika satria mianjera tsy voatoatra ohatr'izay exactement loi de péché de l'amour tsy voatoatra ao io na izy ianao na izy fa tsy maintsy mianjera ianao raha io lalàna io niainanao zany loi de péché de l'amour fa ozy izy jesosy ozy izy paoly hoe ao am kristy jesosy ozy izy lalàna mifanahanaina am'izay no naafaka tamin'ny lalànany fahafatesana zany hoe tsy miainao anatin'io tsy hoe foana ny lalàna misy diso be mantsy mitenena zay foana olo lalàna e foana ny didy non tsy foana io fa za tsy miainao anatin'io aza raha mazava raha tsy mazava le izy lalàna rehetra tsy misy foana na ray raha ozy izy jesosy e tsy mamafona lalàna jesosy fa za kosa niana tao amin'ny lalàna miota sy mifahafatesana dia mifindra tao amin'ny lalàna mifanahanaina sakafa be mifindra amin'ny lalàna mifanahanaina ohatrany ao ny amin'ny lalàna mifanahanaina ohatrany sambo aly eny amin'ny ranomasina na mandeha gosy na mandeha droite tsofony rivotra enjana be ary tsy azo kristianina be mihitsy izy io fa alohan'ny kristianina rehefa tsy azony io dia alohan'ny kristianina na ihany niany retour ato fa tsy mahasamy aina atsy amin'itsy loi de l'esprit de vie itsy satria io tena iaho tena misy fitarian'ny fanahy any amin'ny lalàna mosesy ny jugenatsika dia par rapport amin'ny lalàna tanterakitsika lalàna sa tsy tanterakitsika zay izy rehefa any amin'ny lalàna mosesy rehefa tsy mantanterakitsika dia condamné fa rehefa ao amin'ny kristy tompoko tsy ny lalàna itsaranatsika fa ny motivation de cœur manao zavatra anankiray ianao inona ny raison nanosika anao manao ny zavatra iny ny saira ve nanosika anao ianao ve nanosika anao manao ny sa ozy mbola fitiavana kristy inona ny renay samany fa tsisy resaka lalàna zay manarak'izay a ny io lalàna ny fanahy io koa io finoana io no miteraka conviction juste dia hitanareo problème ny hoe mety ve ny ataoko tsy mety ny ataoko dia za zao fotsiny mitsotra ny teneko anareo amin'ny fotoanareo mbola mametraka nytanena hoe mety fotoany ataoko fa tsy mety ny ataoko dia tsy mety zay ny ataonao aza mametraka nytanena be dia be matoa ianao mbola mametraka nytanena hoe mety sa tsy mety dia tsy mety izy zay dia ajanony aloha ajanony aloha fa midiranao anaty paix de Dieu fa rehefa anaty paix de Dieu boussole io tena boussole na enjana be io boussole de Dieu io satria tena manome conviction hoe zao atao rehefa ampenao dia tsofiny drivotra ianao io ao amin'io ihany le possible le hoe andriamanitra ozy izy miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana tanteraka ny sitrapony ary ao izy mitarika ny aminatsika amaranako azy dia zao tokony ho azosika zany dia zao ny atao hoe taritin'ny fanahy dia tsotra ny atao hoe taritin'ny fanahy dia rehefa manomboka tsika mahafantatra ny aminatsika position tsika ao kristy zay ny atao hoe identité iza inona ny antopisiko dia ohatrany kristy exactement io ny antopisiko ary rehefa mino an'io tsika mila miova amin'ny fanavozana ny saintsika zany miala amin'le réaction hoe misy zavatra mitranga dia manao réaction charnel fa rehefa misy zavatra mitranga ninina zavatra mitranga dia za tsy mijery ny zavatra hita maso fa mijery afa efa vita kristy ny zavatra jesosy nefa teo amin'ny azy fijaliana efa teny hoe vita efa teny izy hoe vita ka raha andriamanitra no miteny hoe vita teo amin'ny azo fijaliana dia izy za olombelona indray niteny hoe mbola tsy vita tompo izy efa niteny hoe vita dia ndika zany efa miteny izy hoe vita dia ny antsarako dia manaraka an'izay vita zay dia manifester an'ilay vita zay fiainana kristianina c'est manifester l'accomplissement que Dieu a déjà fait en esprit. C'est ça la vie chrétienne. Manifester ce qu'il a déjà accompli. Fa tsy mitady zavatra hafa na mamoaka ny zavatra hafa
na mangataka ny tsy tokony mangatana. Efa vita ny zavatra rehetrarehetra. Efa nomen'Andriamanitra hoana le ozy izy momba ny zavatra rehetrarehetra momba ny amin'ny fiainana. Efa nomeny. Tsika nefa bankintsika no manaraka zavatra manoratra chèque dia zay ngamba mahatonga andrala misy misy sasana dia misy alatsonga hoe chèque de l'univers dia marina be mijery an'izy fa principe de Dieu izy nangalatra tahaka maka chèque izy dia manoratra izy dia saiko manao lavolavola eo izy dia rehefa avy eo lasa misy atana le chèque fa noamany tsy nataoviny amin'ilay izy fa en Christ tout a été accompli. Fa rehefa ohatra tsika ka tsy misaline amin'ilay vérité kristika ny amintsika dia bloqué antsika io accomplissement io. Mazava aminareo amin'izay bloqué antsika io dia rehefa ohatra tsika ka misaline amin'izay hoe Jesosy efa tsy zatsony velona zatsony velona ianao velona atao anaty efa vovelana eniko efa maty aho dia rehefa misaline amin'izay tsika dia tonga dia manifeste puissance de Dieu. Dia mila azontsika tsara zany hoe zah ao amin'ny Kristy. Tsy maninona natao vitanina mankoa tsy maninona dia za ao Kristy. Za dia olona ao Kristy. Kristy velona atao anaty. Dia mila iainantsika zany. Fa arakaraky ny ialinentsika amin'izay no manifeste an'io eo amin'ny fiainantsika. Dia hitanareo zay problème amin'ny religion satria ity identité ity tsy fantany mihitsy. Dia manao le mise en question izy. Ianao fe ao Kristy dia zao ny ataonao. Mais bien sûr, satria tsy aligné ny intelligence anao. Tsy aligné amin'ny vérité ny intelligence anao dia mbola ny intelligence corrompu foana. Dia normal na ny anatin'ny fiangonana na ny anatin'ny alina maro isan-karazany mikorotana miaraka satria nahoana Partir dans l'âme, âme corrompue. resahana amy corrompu ny resahana amy tsy renouvelé no mifampiresaka. Fa rehefa tena samy amin'ny esprit fa afa mihitsy ny fiainana kristiana rehefa ohatra ka tena samy amin'ny esprit ny olona. Vita tompoko voninahitra ho an'i Jesosy.